Miarabasika rehetra manaraka ny fandarana meteo amin'izao takariva izao. Mbola itoy ny nara amin'ny faritra maro manerana Madagasikara ho an'ny rapisy indrindra moa zany maripana ambony indrindra ny tena tiany resahana ao anatin'izay satria dia mela mety hahatratra hatrany amin'ny 5 ambin'ny 10 degré ny ambony indrindra raha ny etỳ amin'ny faritry ny ampovoantany. Any amin'ny 4 ny volana Jona zay vao miandry ny masoandro zay zany tsika aty amin'ny atitany Madagasikara sy ny morontsiraka rehetrarehetra koatran'ny tendrony atsin'ny nosy satria dia hiverina indray ny orana tandrivondraona mety arankotroka aty amin'ny tapany atsimo aty ny aliny 4 ny volana Jona. Mahakasika ny ranomasina iangaviana hatrany ny mpampiasa ranomasina amin'ny ilany atsinanany nosy satria mbola ho mafy ny ranomasina noho ny fisian'ny alin-drano avy any atsimo atsinanana. Ny mety hotetrandritsika ho an'ny rapisy kosa indray hitantsika olona tandrivondraona vao maraina izay mety arankotroka aty amin'ny morontsiraky melaky sy ny aty amin'ny faritry ny morondava aty fa endrika tandrivondraona tsotra izay amin'ny atitany melaka sy ny aty amin'ny faritry bongolava ary ny tapany avaratry ny faritry ny menabe. Ny orana miatoato na mety ho atevina na malefaka arakaraka moa zany ny any amin'ny morontsiraka atsinanana dia mbola hitohy hatrany faritry ny sava na lanjorofo atsinanana ary ny aty amin'ny faritry ny vatovavy fitovinany aty. Ny ilany atsinanany atitany mbola hiandry ny herika na orana malefaka ihany koa ny faritra sasany ny ambiny moa zany ahitantsika andeha andraona ny maraina fa tsy dia ahitana an'izay herika sy orana izay. Ny vina ho an'ny rapiso tolakandro kosa indray dia hitantsika ny orana mijohy hatrany zany ny orana amin'ny ilany atsinanany nosy aty amin'ny faritry sava na lanjorofo atsinanana vatovavy fitovinany ary anjomona ihany koa ny andro ary mety arahany herika ny ilany atsinanany atitany. Ny aty amin'ny ilany andrefana kosa indray hitohy hatrany ny eo amin'ny tandrivondraona ny any amin'ny faritry bongolava itasy sy ny aty amin'ny faritry melaka ary menabe mety ahitana an'izay ihany koa ny aty amin'ny faritry ny atsimo andrefana aty zany ho an'ny rapiso. Ahitana orana tandrivondraona ihany koa ny tendrony avaratry ny nosy any amin'ny faritry ny sofiasy aty amin'ny faritry diana. Ny ambiny moa zany dia mbola ahitantsika rahona zany hoe mbola takovandraona ny faritra sasany zany. Raha ny maripana voavinavina ho an'ny rapiso any Antsirabe hitantsika ny ambany indrindra satria mahatratra eo amin'ny 20 degré eo zany ny maripana voavinavina ho an'ny Antsirabe. Ny ambiny kosa indray tsy dia nahitana fivana firy raha mitaha amin'ny androany. Ny maripana ambony indrindra voavinavina kosa indray dia eo amin'ny 17 degré ny aty amin'ny faritry ny Analamanga, 5 any Antsirabe, 17 ihany koa ny any Fianaratsoa. Mbola ahitana vidinany izay araka ny natsidika teo am-piandohana satria mbola hidina hatrany amin'ny 19 degré zay any amin'ny alahady anoany zany fa tombanana indray izy hiakatra tsikelikely amin'izay manomboka ny alahady tolakandro sy ny makany amin'ny fanomboan'ny herinandro vaovao ho avy. Ireo tanàn-dehibe ivelan'ny Madagasikara kosa indray ahitantsika orana tandrivondraona rankotroka any Bangkok, ivalika masoandro any Paris andraona tanteraka ny andro Milan ary fandimondraona sy ny masoandro any Nairobi. Ireo nosy manodidina Madagasikara kosa indray ahitantsika orana tandrivondraona ny any Maurice anorany ny Comore, ivalika tanteraka masoandro Seychelles sy La Réunion. Toy izay indray ny mahasakazana roso manasanao hatrany anaraka ny meteo veloma tompoko.